Finaritra indray ny tena fitafaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao arahanao eto amin'ny MCTV. Androany sika dia resaka loha hevitra anankiray indray dia hoe ny kristianina dia tokony hamaky tenin'Andriamanitra isan'andro. Ny kristianina dia tokony hamaky tenin'Andriamanitra isan'andro. Mifantoka manokana amintsika kristianina ny loha hevitra amin'ity androany ity. Raha miresaka hoe kristianina dia ny olona rehetra izay efa nino sy nandray an'i Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainany no tiana ho resahana ao anatin'izay. Nahoana moa isika no mila mamaky tenin'Andriamanitra sy tokony hamaky tenin'Andriamanitra isan'andro? Ho valintsika ao anatin'ny teboka efatra izay fanontaniana izay tokony hamakianao tenin'Andriamanitra isan'andro. Antony voalohany izay tsy maintsy hamakianao tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra dia sakafo ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra dia sakafo ny fanahy. Tamin'ny fotoana ianao rehefa nino sy nandray an'i Jesosy dia tonga olom-baovao ianao ary novelomin'Andriamanitra indray ny fanahinao ary ny fanahy dia mila misakafo tahaka ny vatana. Ny vatantsika olombelona dia farafahakeliny indroa isan'andro misakafo. Rehefa tsy misakafo ny vatana dia reraka, malemilemy ary mora andairana aretina. Dia ohatr'izay koa ny fanahintsika. Ny fanahinao tamin'ny fotoana ianao rehefa tonga kristianina dia mila misakafo isan'andro ny fanahinao, fa raha tsy misakafo ny fanahinao dia mora reraka, mora andairan'ny fakapanahy, lasa tsy mahatohitra fakapanahy, lasa tsy mahatohitra ny olana sy ny adi-panahy maro samihafa ianao rehefa tsy ampy sakafo ny fanahinao. Ary ny sakafom-panahy dia ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy maintsy mamaky tenin'Andriamanitra ny kristianina isan'andro, satria isan'andro ny vatantsika dia tsy maintsy misakafo foana. Dia noho izany koa ny fanahintsika isan'andro dia tsy maintsy misakafo, fa rehefa tsy misakafo dia mora reraka, mora andairan'ny fakapanahy sy ny olana ara-panahy maro samihafa isika rehefa tsy ampy sakafom-panahy dia tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty voalohany toko 4:7 dia milaza hoe mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba hamaky tenin'Andriamanitra isan'andro. Any amin'ny Mateo toko 4:4 ny milaza hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Izany hoe io fanahintsika io dia tena mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka noho izany tena ilainao ny mamaky tenin'Andriamanitra isan'andro. Faharoa, antony izay tsy maintsy hamakianao ny tenin'Andriamanitra isan'andro, ny tenin'Andriamanitra no mampafantatra anao ny fahamarinana. Satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fahamarinana. Ary Jesosy dia niteny ao amin'ny Jona toko 4:2-3 hoe ka ho fantatrareo no marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo. Izany hoe rehefa mahafantatra ny marina avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia ny fahafantaranao n'izay fahamarinana izay no manafaka ny fiainanao tsy ho ao anatin'ny fahandevozana amin'ny lafiny maro isan-karazana. Ny fahafantaranao ny marina no manova ny fiainanao. Ny fahafantaranao ny fahamarinana avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no manova ny toe-tsainao, no manova ny fomba fijerinao ary manafaka anao amin'ny karazana fatorana maro isan-karazany amin'ny lafim-piainanao. Ny fahafantaranao ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Noho izany raha tianao ho afaka kokoa ny fiainanao, raha tianao ianao hiaina tanteraka ao anatin'ny fahafana sy ny fiadanana sy ny fiovam-piainana, dia tsy maintsy mamantatra ny fahamarinana izay miainga avy ao anatin'ny soratra masina ianao ka manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao. Antony fahatelo izay tokony hamakianao tenin'Andriamanitra isan'andro dia mba hanananao fahalalana. Ny mba hanananao fahalalana, ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hosea toko 4 dia ny 9 dia milaza hoe ringana ny oloko no mitsify sy ny fahalalana. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny Ohabolana toko 7:10 ny 2 dia milaza hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy.
Izany hoe mila manana fahalalana isika satria maharingana ny tsy fisiany fahalalana eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tsy mahalala ianao ny zonao sy ireo zava-tsoa efa nomanin'Andriamanitra ao anao dia mandringana anao zany. Le hoe ringana zany dia misy zavatra tsara tokony hiainanao fa no tsy fahalalanao dia lasa tsy hainanao izany. Ny tenin'Andriamanitra zao dia mirakitra teny fikasana manarivony maro izay tokony hiainantsika zanak'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Misy teny fikasana be dia be ao izay mifamatotra amin'ireo karazana olana izay atrehantsika. Ninona karazana olana atrehanao efa misy vahaolana omeny tenin'Andriamanitra, teny fikasan'Andriamanitra izay mila raisina sy inona avy ao anatin'ny Baiboly. Fa rehefa tsy mamaky Baiboly ianao tsy mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia tsy fantatrao izay teny tokony ho raisinao mba hivahan'ny olanao. Ka noho izany tena zava-dehibe ny fahazahoanao fahalalana miainga avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, satria zany dia hanampy be dia be anao ny amin'ny fiatrehanao olana sy ireo ady maro isan-karazany eo amin'ny fiainanao andavanandro. Antony farany izay tokony hamakian'ny kristianina Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra dia manome tari-dalana ho anao. Ny tenin'Andriamanitra manome tari-dalana ho anao. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao isan'andro isan'andro dia ao anatin'ireny teny ireny Andriamanitra no manome tolotsaina sy tari-dalana ho anao hoe zao ataovy zao ny andehanana, satria Andriamanitra dia miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ka rehefa hiresaka aminao Andriamanitra, ny fomba voalohany izay ahafahan'Andriamanitra miresaka aminao dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa mpamaky tenin'Andriamanitra isan'andro ianao dia mahazo tari-dalana foana ianao avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 7:5-5:1 dia milaza hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Rehefa mamaky tenin'Andriamanitra foana ianao isan'andro dia izay tenin'Andriamanitra vakianao izay no manazava ny lalaka alehanao mba hahatonga anao hizotra amin'ny lalana tena izy, mba hahatonga anao hizotra amin'ny lalana marina sy mahitsy mandrakariva, ary hanampy be dia be anao zany amin'ny fiainanao andavanandro. Ny zavatra izay resahantsika eto dia tsy resaka teoria fotsiny fa zavatra tena hiainantsika kristiana, hanampy be dia be anao amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy izany famakianao tenin'Andriamanitra izany. Mino fa nanampy ianao indray ny loha hevitra tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia tahian Jesosy daholo.